Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny masoivohon'ny Orange Madagascar itsy Analakely. Azo lazaina ho raitra dia raitra tokoa ity masoivoho vaovao ity ny Orange Madagascar dia manana ny tarigetra amin'ny fanakakezana trano ny mpanjifa. Tamin'ny fomba manetriketrika no nanokafana ny masoivoho Orange Madagascar itsy Analakely io maraina io. Araka ny nambaran'Andriamatoa Michel Barré, tare jeneralin'ity hipandraraha eo amin'ny sehatry ny findaisiny internet ity, nandritra izany lanonam-panokafana izany, dia ity masoivoho etsy Analakely ity tokoa no manara-penitra indrindra amin'ireo masoivoho Orange eto andrenivohitra, noho izy ahafahana manome fahafapo tanteraka ireo mpanjifa eo amin'ny lafiny maro. Andao arahana ny fanazavana mikasika izay. Izy ity anisan'ny tena hoe ivitoeran'ny Orange tena raitra indrindra. Izy ny ataontsika hoe vitrine zany tena raitra indrindra. Hita ato avokoa ireo tolotra rehetrarehetra tolotra Orange Madagascar, na amin'ny lafiny finday io, na amin'ny lafiny internet io, na amin'ny lafiny Orange Money. Ny teknolojia avolenta rehetra izay atolotra Orange Madagascar dia hitantsika ato avokoa. Izy ity manaraka ny antsika hoe teknolojia avolenta izay ohatran'ny manaraka ny fenitra misy any ivelany. Ny tanjon'ny Orange Madagascar dia ny anatina kokoa hatrany ireo fianakaviam-beny. Ny fianakaviam-beny moa tsy olotsotra ihany fa eo ihany koa ny orinasa. Raha ny tao ambany dia nasahana kokoa ho antsika hoe ho an'ny olotsotra, ho an'ny grand public zany raha amin'ny teny frantsay. Ny aty amin'ny efitra aty ambony kosa dia misy efitra maromaro aty fa natokana kosa ho an'ny orinasa. Misy espace fanaovana visioconférence. Izy ity ihany koa misy toerana manokana andraisana an'ireo ataontsika hoe VIP, ary misy ihany koa toerana espace de démonstration zany amin'ny frantsay, zany hoe toerana ahafahan'ireo mpanjifa mikitikitika ireo teknolojia ireo. Tanjona napetraka Orange Madagascar amin'ity taona 13 ity ny hanenika nosy ary apiditra internet aingam-pandeha amin'ireo tanan-dehibe misy 100. Eo ihany koa ny fanitarana ny tambazotrany, ny hanohy ilay tetikasa tanàna faonina ary ny ahatratra toeram-piatsona misy 5,000 manerana ny nosy. Ety ampamaranana ny fampahalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy-atsaina dia tsara ny mampafantatra antsika fa mirapitso Sozy mandray no ivoaka ny larana vaovaon'ny gazety Lela Moderna gazety Mahery. Ahitana ireo lohahevitra sy lohateny nafantarana azy hatramin'izay, aza dino araka izany no manjifa ity gazety ity. Tsara kosa nefa ny mamitona amintsika ny vaovao nisongadina tamin'ity takariva ity santonana amin'izany ihany koa ny fananganana sy ny fianianana nataon'ireo mpikambana mandrafitra ny FFM. Maro ny fitonam-panjakana sy ny tompona andraikitra ambony teto amin'ny firenena nanatrika izany fotoana izany. Isorana feno ianao nanatrika ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra matv hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.